ilay mpanjaka ny voninahitra, ilay Andriamanitra zanaka no nanaiky hitafienatra, oloraina, olatsaina, ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ho anao, ho ahy, ho voninahitra Andriamanitra ray. Ary miantso anao izy dia amin'izao fanombohany izao hoe mpanjino zany hazo fijaliana zany. Dia anatin'ny hira fidirana izay asandratsika rehetrarehetra dia aoka ampatsiahy atsika n'izany hazo fijaliana Kristy zany, ilay toeram-panambotana. Araka ilay hira nefetiana hoe tsy misy toeran-kafa reza tena manko ny hazo fijalianao no tombon-dava. Dia isika hiaraka hitsangana dia hiaraka amin'ireto tarika fidirana mahafinaritra rehetra itsika voninahitra Andriamanitra. Anasantsika rehetrarehetra hatramin'ny ankizy raha azo atao mba hiaraka hitsangana isika.
misaotrany amin'ny manekenao ny fijaliana tsy hoe tonga dia nomboana teo amin'ny azo fijaliana ianao fa miaritra ny tena hoe amafany ny fieritreretana na dia zany fotsiny a mialohany namantsiananao teo amin'ny azo fijaliana efa fantatrao fa hoe ianao dia tena nidinitra tena nitavanao ka tena toy ny raha patrapatraka ary tsy nisy olona afaka hoe nampahery ianao tao anatin'izany soa ihany fa ny anjely nidiranao tonga teo anatrehanao nampahery anao tao anatin'izany misaotra Jesosy fa nanaiky ianao nangina na dia marina azy na dia nanafamarinana azy ianao dia nangina ianao satria tianao loatra izay dia nanaiky ianao kapo nanaiky ianao ilatsy nanaiky ianao ny Yesu nekenao avokoa tompo izay rehetra ahafahanao mahatamiteraka hatramin'ny farany ny asa mpamonjenao anay dia misaotra fa afaka misitraka nyzany zay kehitriny rehefa vinanao rehefa amonsa terana ianao mankasitraka Jesosy misaotra anao rehefa toeratsaina ny amin'izany dia ilaina ny anaranao tompo. Amen.
amin'izao sekondra manaraka izao ao anatin'ny sainao ao mifantoka ny sary azo fijaliana. Ary koa zany rehefa tao amin'ity toerana ity dia izy io misy karazana, misy an'ilay mahitsy be, misy an'ilay fahitatsika matetika ilay ohatrany ka plus iny fa ilay azo fijaliana aty Jesosy Kristy. Dia inona no ao anatiny fonao fa mahita an'io sary io ao anatiny sainao io ianao? Inona ny zapanao? Inona ny famarinana? Fa Jesosy Kristy tsy nilobava raha noraina na nopaina na natao tsitsina, tena azo natao tsy naniraka ny anjery, tena tonga dia nanitikana ny ray tanàna, ny ray firenena izao tsy toy izao, satria ny Andriamanitra lanitra ny lanitra no atao tsitsina, fa tsy nilobava izy, tsy nilobava izy fa nanaiky izy satria izay misitrapon'Andriamanitra. Ao anatin'izao minitra manaraka tsitsika dia hibanjana, mbola toy hibanjana ny azo fijaliana Jesosy Kristy. Za tena isan'ny tsy mety indrindra fa za hibanjana satria fantatro fa teo amin'ny andohany fiaina misy saotra Jesosy. Mas
Zevita,
Não
Vitan'i Jesosy teo niazo fitsara. Rehefa nanatitra fampinoana mpampiezerana Andriamanitra izay nataony Jesosy Kristy tamin'ny nandatsahany ny rano. Vita hoy ny teny tsoratra masina ny voalaza tsoratra. Dia raha hiatrika izany tenin'Andriamanitra milohan'ny enonan'izany tenin'Andriamanitra rehefa avy eo tsika hoentiny pastera tozo ao. Andeha hisaoty, andeha hiondrika manoloana ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Tsy raha hiaraka hivavakatsika, nokatra ny fotsy, saitra, amam-panatsika rehetra mihitsy. Tompo, tsy hainay ny anginy, fa lehibe loatra ny fahasoavana vitanao teo ambony hazo fijaliana. Naratsaka ao ny rano ao. Saotra tompo, tsisy ambarako tsy izany. Tompo, lehibe loatra izany fahasoavana. Raha tokony izay mijinjy zay rehetra nataonay, ny ota rehetra tsisy sainy, tsisy famarinana vitanay. Fa ianao lay nanakitra rehefa nanatra fampirona mpampiezera, rehefa tezeran'Andriamanitra raiky ny fahotanay. Dia ankehitriny izay matsiaro izany zava-dehibe fahasoavana izay vitanao tamin'ny nanon'olo nanaronanao ny fahotanay tao ambony hazo fijaliana izany. Dia mankasitraka, dia misaotra, dia miondrika eo ny tenao izay amin'izany rehetra. Ary ankehitriny izay raha mbola hieno ny teninao, ianao ny teny aminay fanahy maso. Hienonao izany fanahy masonao, ianao ny ampatsiaka, raha ampiletika ty anatin'ny fona lalana ny zava-pitanao Jesosy ho anay. Tsy ho anay retany fa ny olona manerana izao tontolo izao dia atao isan'izay minona izany. Satria ianao ny tompony finoana, tsy afaka ny ino izany raha tsy efa nisokafanao ny masom-panarany. Dia atao isan'izay mino izay tompo. Mino fa ianao ilay natatsaka ny ranay teo ambony hazo fijaliana, ranao teo ambony hazo fijaliana. Fanavotana anay mba handovanay ny fiainana mandrakizany. Sotra Jesosy ny amin'izay. Sotra tompo, sotra fanahy azy. Mihinanao izay Jesosy, tena mihinanao izay Jesosy. Sotranao izay amin'izany Jesosy. Sotra tompo, dia malasa azy dia mitontsika ho amin'ny teniny. Misaotra betsaka ny pasteur Tsito ny amin'izay vavaka izay nataony hiloko fa miasa Andriamanitra. Dia ampatsiahinao fotsiny aky raha tonga eto ianao fotoana masina izao fotoana izao, ary tsy hoe namaly fanasana fotsiny ianao fa hiloko fa tendrin'Andriamanitra. Ny ora sy fotoana mahento anao androany arivo. Dia hoy aminao hoe aza vela andeha andany fotsiny izao fotoana izao. Fa velao Andriamanitra hiteny amin'ny tompika miafatra isika araka ny voalaza teo. Dia tsy misy heriny na fahefana ny zavatra rehetra ho teneniko eto androany raha tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika no hanomboka. Dia izany hoe tsy fombafomba fotsiny no hamakiko ny tenin'Andriamanitra, fa tena hoe avy ao amin'izay ny fahefana hitena ena sy hanambarako ny fahamarinan'Andriamanitra rehetrarehetra ho amintsika tsy raha avy. Dia miondrika manoloana izany fahefana Baiboly izany izany, ary asako ihany koa ianao aneo an'izany fanajanao, fanamasinanao izany tenin'Andriamanitra izany. Tenin'Andriamanitra izay voapirofo efa manalivo taonana izay fa maro, ary tsy misy
ny sabatra roalery dika le zany navatsava ny ady fanahintsika zany teny malamitra andriamanitra izany araka teneko teny ampadoana ny araka namatsika marika fahadimy amin'ny folo dia eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo no ndeha ho raisika ka hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo marika fahadimy amin'ny folo andininy fahatelo amin'ny telo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fito amin'ny telopolo zafady ora fahasivy fa tsy ora faharoa folo teo ary nohony tamin'ny ora fahaenina dia tonga maizina ny tany rehetra ka nahatsy hatramin'ny ora fahasivy izany ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe Eloi Eloi lama sabakthani zany hoe raha diky Andriamanitra nahoana no dia nahafoy ahy ianao. Ary ny sasany izay mijanona teo raha nandray izany dia nanao hoe indro miantso any Elizy ary anankiray azakazaka ka nanatsofoka ny sponge tamin'ny vinaingitra ka notohizany tamin'ny volotava dia natohy no mitsetsefiny Jesosy fa ho izy aoka hoe zahantsika na ho avy ampidina azy ariana tsika ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy dia afaka miaina ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka miaina. Betsaka ny zavatra mitranga tany eo an'io ora fahaenina na amin'ny 12 atoandro ny tatao vovona ka hatramin'ny ilay tamin'ny ora fahasivy zavatra mitranga izay talohan'io dia efa nivakitsika teo manomboka tamin'ny marika fahadimy amin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny 12 ary raha mbola andeha lavidavitra kokoa isika dia afaka manomboka ao amin'ny marika fahaefatra ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny 30 izay karazana prélude ho any amin'izay lalana makeo Golgota izay. Fa ny Isaia fahatelo amin'ny 15 izay tokony novakin'ny worship team teo mety natsapa zareo hoe zao kapa mety fotoana ao amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Tadidio tsara fa izy boky Isaia dia voasoratra 700 taona talohan'ny zao zavatra rehetrarehetra izay ampitsahivina antsika androany zao. Dia nanany Isaia hoe ilay Kristin'Andriamanitra, ilay Mesian'Andriamanitra ho atao tsimotsimo, mololavina, lehilahy osa tsy zatra fahoriana, tsy tiany ny olona ho jerena akory. Nanomboka tamin'izy ny kapoly izay tena hoe tsy nisy na ahafantarana anazy, tsy nisy na niriny izy aniza azy intsony ka hatramin'izy teo amin'ny azo fijaliana le voaloherinandro lasa izay niara-mijery izay fiangonana ny amin'izany hoe azo fijaliana izany. Rehefa mifantsika amin'ny azo fijaliana ny olona dia atao ampahabe maso mazava ho azy fa atao ihany koa afa baraka ho hitan'ny olona izay le ampahabe maso atao eo akaikikaiky ataoko hoe 25 cm 30 cm miala amin'ny tany mba ahafahan'ny alika amin'ny lelaka izay tiano lelafina. Zany nahazo an' Jesosy mba ahafahan'ny vorona ihany koa eo ampahabe maso mitsainoka izay tiano tsainoka. Zany hoe ankoatran'izay zavatra fantatsika rehetrarehetra mitantaran'ny soratra masina dia zany ny zavatra mpahazo ny olona izay mifantsika eo amin'ny azo fijaliana. Lehilahy ory sady zatra fahoriana. Dia raha nanaraka isika tao anatin'izay hoe marika fahaefatra ambin'ny folo dia faharoa amin'ny 30 ka hatramin'ny ilay mivakitsy eto amin'ny fanombohana teo dia mahita hoe nampahoriana fahoriana mendrika na jiolahy Jesosy Kristy. Namako tsy andresy lahatra anao anaraka an' Jesosy androany raha ohatra ka sambany ianao miaraka aminay eto androany. Tsy anjara zany sady tsy haiko zany. Faraka ny teny amin'ny teo hoe mahatoky ny fanahy masina izay miasa ny anatintsika tsiraray avy any, mampanaiky izay fahamarinana ambara amintsika tsiraray avy. Ny fanahy masina ilay mahay manao an'izany amin'ny fomba tsara indrindra dia izy any avelao teny ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny sainao,
amin'ny zavatra rehetra ilantsika androany. Anjarako androany dia ezaka ako arak'izay tahaka ty sakemiko ty. Ary amin'ny fahatsorana tsy pahay mandany teny loatra fa ezaka ako amin'ny fahatsorana iteny aminao ny nataon'i Jesosy ho anao manokana. Raha ohatra ka efa mino an'izany ianao, mino zavatra nataony ianao sorana n'Andriamanitra, androany ho azo fampatsahivana tsara ho anao, atonga anao ilentika sy olom-paka ao amin'izany filazantsara, amin'izany afatry ny azo fijaliana izany. Raha ohatra kosa nefa mbola tsy ao anatin'izany ianao, dia mety eza re androany hokasiany fanahy masina. Aza ny zavatra teneny fotsiny fa mino ampy fa iteny aminao ihany koa ny fanahy masina ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Numerito ho fanaky amin'ny roapolo. Rehefa kivo ny fanahin'ny zanak'Israely no ny sarotry ny lalana izay tokony alehan'izy ireo, dia lasa nanometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny vahoakan'Israely. Dia tezitra tamin'izany Andriamanitra dia nampandefa mena rana afo namono ny olona noho ny fahotany, noho ny fikominy amin'Andriamanitra. Dia ny fona ny olona dia nanao mena rana varahana Mosesy nampanaovan'Andriamanitra raha tena izy ho vahaolana izany, rehefa ny fona ny olona ho fanefitra ny amin'izany famonona nataony mena rana afo izany. Dia ireo voakaikitry ny mena rana afo rehetra ka nijery ilay mena rana varahana izay namboariny Mosesy dia velona. Voakaikitry ny mena rana afo avokoa olombelona rehetrarehetra ny voatendry ho faty indray mandeha araka ny soratra masina. Amin'ny ankabeazantsika dia mila an'izay fanafana izay ilay mijery ilay azo fijaliana, mijery ilay mena rana varahana, ilay ihany ahafahantsika ho velona. Arakaraka ny tenen'i Jesosy hoe izay mino ahy dia tsy ho faty fa ho velona mandrakizay. Ny anjarako androany dia ny mampijery ianao, mampitodika ny masonao ao amin'izany azo fijaliana izany, amin'izany mena rana varahana tadidony ilay mena rana varahana tadidony ilay azo fijaliana. Dia ny anjarako androany dia mihindrana n'ilay teny ao amin'ny FFTM hoe ino Jesosy jereo Jesosy. Dia androany mpanjily ireo hira rehetrarehetra narahatra ireo izay mirahantsika ny arahantsika ny hira dia tena hoe izay foana ino Jesosy jereo Jesosy. Mpanjily ny azo fijaliana. Rehefa velona ako amin'ny marika 5:10 dia andro zoma izy io tahaka ny androany fiatrehana ny sabata ny jiosy. Ary mino fa tsy kisendrasendra ny fotoana ny fidin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manao zavatra kisendrasendra izany. Ny amin'ny izay andro zoma anankiray izay dia fahatsiarovana ny Pasika mihitsy, fankalazana ny Pasika jiosy izay nanesoran'Andriamanitra ny vahoakan'Israely tao ambanin'ny vahoan'ny fanandevozan'ny Farao. Ka nanirany ny vahoakan'Israely hoe mametrahy anareo raha tolamba ravala anareo. Ka rehefa andalo ny anjely ny fahafatesana dia izay misy an'izay raha izay dia tsy ho faty tadidio zany. Izay misy an'izay raha izay dia tsy ho faty. Dia ny fanadrifan'ny Pasika eo mihitsy ilay Pasika tena izy Jesosy Kristy. Araka ny Korintiana voalohany toko 5:10 dia tonga 7:7 dia voavolo Kristy Pasika ho antsika. Dia resaka kely araka ilay vakintsika teo raha ora telo farany teo ambony azo fijaliana ny Jesosy Kristy. Tamin'ny ora fahelo izy izy soratra masina ka teneko teo nanodidina ny tatao vovonana teo dia tonga maizina ny tany rehetra. Ary ambara soratra masina hoe nandritry ny ady ny telo mihitsy ho aiziny io. Dia nisy lehilahy romanina mpandinika tantara Flegon ny anarany. Dia io lehilahy io nanamarika tamin'ny tantara misoratana fa tanatin'ny famatsiana Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana dia teo aminatin'izay mihitsy no misy olorotany sy misy aizina teo amin'ny faritra izay nisy an'izy ireo. Ary hoy Origène izay anisan'ny ray ny fiangonana
hoe niaraka olo tamin'ny pahariny voary tao anatin'io oranteny farany io. Fa ho ihany koa hoe ny aina aizina sorontany any koa ny tany tamin'io ora anankitelo io. Satria raha milafy ny ara-panahy dia miotanao, miotako. Niotan'io namanao eo akaikinao io, na ny vadinao eo akaikinao io, na ny zanakao eo akaikinao io, mipetraka tamin'i Jesosy Kristy. Niotany amin'ny lasa, ny ankehitriny, ary no avy teo amin'i Jesosy Kristy. Natotona teo aminy daholo, niotanao. Tonga ota izy araka ny Korintiana faharoa toko fadimy andimy faraika amby roapolo dia lasa ota mihitsy ny fahitana an'i Jesosy. Ary inoko fa zay ny anisany any koa namaizina ny tany amanato tanatin'izany fotoan'izany nampisy olontany. Niotana, solontanao, mipetraka, mifatratra tao amin'i Jesosy Kristy. Izany no nitranga tao amin'ny hazo fijaliana tamin'ny fotoana io rasana. Izany no nitranga ho azo anao tao amin'ny ora io. Izany no zakain'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho anao. Matsimo izany hazo fijaliana izany. Mba soatra masina ny keo tamin'ny ora fahasivy teo eo amin'ny tamin'ny telo ora teo. Rehefa nisava ny aizina dia niantsoantso tamin'ny feo maheno izy hoe Eloi Eloi lama sabakitany. Andriamanitra Andriamanitra nahoana ny tena fohy. Ay ianao. Tsara ny lafo raha lasana vavy no laloha mba hividianana anao tsy handevo ny fahotana intsony. Tsara ny falaka izay lafo. Mba hatonga anao hoe ho amin'ny toerany zanaka maroa fa tsy ho mpampikony amin'Andriamanitra intsony. Ny zavatra ny ainan'i Jesosy Kristy dia izay sady ara-batana araka ilay mitantaraiky teo amin'ny hazo fijaliana dia misy an'izany zavatra hirifily maro isan-karazany izany tanatin'ny ora maro izy vao mientsika kely dia mba hirifily tsy takatra ny saina no mitranga tany. Fa sady ara-petseko ihany koa satria dia tsapa-tahaka nanafoy Andriamanitra noho izany noho ianao. Na tsapa-tahaka nanafoy ilay zanak'Andriamanitra noho izany sy ianao. Dia ho isika hoe dia tena tia miray tokoa ve Jesosy? Dia tena tia miray tokoa ve ny zanaka? Ka dia tsy tandalo amin'izao rehetra izao ve tsisy lalana manivaka ve? Dia ho iaminao amin'izany fotoana Getsemane. Afaka niteny an'izany mihitsy ve izy hoe raha io tsy hoe afaka fa tena niteny an'izany hoe raha sitraka aho esory amiko. Raha mety esory amiko ty kamoka mangety ty dia tsy inona fa lalana sy fijaliana drindra fa ilay niotan'izao tontolo izao mifatratra eo aminy ary noray nanatodika lamosina tamin'ny zanaka satria Andriamanitra masina loatra izy ary lasa fahotany araka ny Korintiana faharoa toko fadimy andimy faraika amby roapolo. Jesosy Kristy tanatin'izany eo izany dia tanofotsanofotra tao Getsemane hoe afaka nilaza izy hoe afaho amin'ity afaka nanafaka azy ray fa fantany tsara mihitsy fa tsisy lala manivaka akoatra ny hazo fijaliana. Voalaza mitantely teo ihany koa hoe satria tian'Andriamanitra ray ny zanaka ary naneo an'izany izy nijaona boky nijaona dia milaza an'izany mamelombena zany fitiavan'Andriamanitra ray ny zanaka izany Andriamanitra zanaka izany. Dia afaka miantso izy hoe andefaso legioma 12 avy izany legioma 12 izany hoe eo amin'ny 72,000 mety miakabefa ny miaramila Madagasikara ray manontolo afaka miantso izay mandeha ho tonga eo aminazy amonjy anazy raha ohatra ka izay fa fantany tsara mihitsy fa no fitiavany ray ny planiny ray mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia mbarany Efesiana fa voaomby mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao Jesosy dia izay no lalana dia nanaiky ny zanaka ary nanaiky any keo ny ray ary mampafantatra an'izany fanahy masina.
Nanino fa 5 amin'io marika fahefa 5 io dia mbola mitohy tamin'ny fandrego lehibe an Jesosy na ny fanakorana an Jesosy ireo olona izay mijery an'izany drama karazana tantara izay tena mampihetsi-po teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao zany. Dia maheranao ako tsy tokony ho gaga ihany koa ianao raha ohatra ka kristiana ka misy manakora ohatra zany. Ohatsy tanatin'ny fizarana ny fanasana tamin'ny fakomana angamba iny dia zara fanasana tamina olona anankiray ary lehilahy dia henoko mihitsy izy hoe tena manakora mandrabiraby ko io tany anaty tany hoe Jesosy mbola lavitra izany nahazo anao mbola tsy haiko tsy azo fieritreretana koa dia izina ko hoe zany no tsy andalo an'izany aty mahery antsika miazo fijaliana raka ny miresana noelonandro lasy zay dia tsy hoe hifaliana fotsiny ny zavatra vita teo fa mila hoentina ihany keo karaha ohatra ka eo amin'izany toerany mampanaradia amin'i Kristy zany ianao dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana, tsy maintsy manaiky ho esoan'ny olona, makorain'ny olona, mataon'ny olona ambary aizy efa amin'ity 2025 ty hoe dia mbola zany resaka fivavahany zany resaka Jesosy angambom-bazaha zany indrindra ho antsika malagasy. Zavatra angambom-bazaha zany no zavatra arahanareo faoka iorina ianao amin'ny fahamarinana fantatrao hoe tsy hangalongalona rirarira fa iona ireo olona ivelan'ny fivavahana kristianina finoana kristianina azy tena namariky. Ary fantatsika rehefa mamaky eo ambanimbany kely eo isika dia nilaza mihitsy ilay miaramila hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa ty nahita n'ilay zavatra rehetrarehetra niopampana nataon'Andriamanitra hoe maizina ny tany aman-danitra ny ororo ny tany sy ny lanitra tao anatin'izany fotoana izany. Izao sika matsiaro a Jesosy izay norabirabiana hoe ay miantso any Elizy namany nao atao-dramana raha ohatra ka hambaly anazy Elisy ny sisa sy ny sisa fa dia ampatsiahy ianao ihany keo fa io Jesosy izay norabirabiana io ndray androany ambalany apokalipsy ho avy izy dia tsy mahaso mipitrapitra sy mampalahelo tahaka an'izay fotoana anankiray izay no hahitanao azy fa ny maso mirehetra ary amin'izay fotoana izay raha fahavalony ianao dia miomana. Izao fotoana izao mbola fotoana ny fahasoavana afahanao ho eo amin'ny toerana nisakaizan'Andriamanitra. Aza miandry rapitso hoe isirana fahiny izay dia hoe aza miandry rapitso hoe draonenonao avy manatona ilay mpamonjy ianao ny ota izay mavesatra misaka-dalana afoezo ny androany eo alohan'ny azo fijaliana Jesosy Kristy mbola te hitonanao ihany ako mba tsy hoenatra ny fotoana anankiray ahitanao an'ilay mason'i Jesosy Kristy irehetra tsy ho tahotra fa ho fifaliana hoe io lay efa lazaiko io lay efa ninoko hatramin'izay afaka niteny amin'izany ianao tonga ilay Andriamanitra androany manjiny azo fijaliana dia androany aza vela miala teto ianao raha tsy tafavana amin'Andriamanitra, aza miala teto ianao raha tsy efa sapitsapanao fa sambatra ianao voasarona ny fahotanao tsy noho ny zavatra nataonao fa noho ny zavatra nataony Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana, tsy noho ny fahatsaranao na ny famendrehanao aka resahana teo fa noho ny azo fijaliana. Fotoana izao tanora ianao ozy izy rinjana sondra be zay hoe mihevitra fotoana misaona amoron'ny mandrakizay mety tsy tanora ihany keo ianao fa mety afaka mbola manana zany fisainana zany hoe misaona eo amoron'ny mandrakizay
afaka nilaza ianao am'izay hoe io tsy fantenanareo io fa tonga le mpamonjiko io jereo fa ny olona rehetrarehetra zay tsy namany Jesosy Kristy am'zany adoalika dia oleny no fatrapatratra any anatiny any tahak'izay efa nytenenina tamin'ny fa tahak'izay indrindra fa ho antsika zay miambina tonivon'ny fiangonana indraindray ray isika karazana zavatra fahazarana fotsiny zany zavatra rehetrarehetra zany avelantsika mandalo any fotsiny ny fotoana tsy fantatrao naindraiky ny maso dia androany malavelokany androany malaveloko farany androany aza miala teto raha tsy efa tafitavana amin'Andriamanitra dia miaiky ianao hoe Jesosy eo ilay nataonao teo amin'ny azo fijaliana tompo fantatro fa ho anazany niotako rehetrarehetra notroinao anakanira ny rahantsika teo nofidianao reo rahantsika satria tianao aho mbaran'ilay andimy fafito amin'ny telopolo teo hoe niantso tamin'ny feo mahery izy dia afaka ny ainy ao amin'izao natoko fa sivy ambin'ny folo andimy fatelopolo dia ilay antso nataony teo dia hoe vita tetelestai dia hoy ilay hira anankiray amin'ny Filikamo hoe Friday is good because Sunday is coming na hoe tsara ilay zoma tahaka ny androany tsaroantsika androany satria ho avy ny alahady izay midika ny fitsanganana fa io kosa aminao hoe Friday is good because he did the best for me on that Friday atsara ilay zoma satria nanao tsara indrindra ho ahy izy tamin'io zoma io nalatsa ny rano mba tsy ho tezitra amiko sy ny fahotako itsony no ray raha miaika anjany fa fito ambin'ny folo taona amin'ny lasana bava feno fito amin'ny telopolo taona amin'ny latsinainy roapolo taona zany zay miara mandeha tamin'i Jesosy fa miteny aminao ary fa tsy misy zavatra tsara indrindra sy eo tamin'ny fiainako mihoatra n'izany dia aza matahotra zay zavatra hafa rehetrarehetra hoe raha manaraka an Jesosy zany dia ho tsy haiko tsy maintsy fantadedio fa ny sarany alohanao miendrika lavitra nolay zavatra miandry anao ao ohatry ny olona mahafinaritra ihany izay rehetrarehetra fatsao zany hoe miendrika alohan lay sarany fantatro fa mety tahoarytsika ndraindray misakana atsika dia hoe ay ahoana zany ny fijerin'ny olona nahako ahoana zany ny fisainan'ny olona mombana inona za mivavaka besany sisy miendrika ny aloha zany tsara tsisy tika an'izany fandroany manapahevitra Andriamanitra atao ilamina anao ilamina andao hiavana te hiavana aminao aho te fitram-pihavanana aminao aho mitory aminao androany tsy afaka tsy manana excuse intsony tsika tsararay aho fa nandre isika vita ny famonjena tamin'ny fotoana ny noko fa nataony any fanatra zay nataony teo amin'ny azo fijaliana dia androany tiapivanjy nanao amin'ny henikio aho vita efa vita tetelestai ozy izy dia anjaranao io manaiky an'izany amin'ny fiainanao eny fiainana kristianina tsy mampalatenanao Andriamanitra hoe tena la vie en rose tsy misy fampalatenanao amin'izany hoe ilamina daholo ny zavatra rehetrarehetra fa mety mbola iampy azo fijaliana ho batanao azy fa na izana tsy zany miendrika loatra satria ny fahasamaranao miankina amin'izay le hoe satria voasarona ny fahotako araka ny teny mpanao Salamo 120 sambatra zay voavela io sy voasarona ny fahotana ary tsy misy fitaka ny fanahiny teo sambatra vena teo sambatra amin'ilay tia misy olatra masina mbara mitsy hoe mety misy olana maro samihafa mangejanao mety anatin'ny aretina zavatariny ianao anatin'ny zavatra maro samihafa fa izao any sambatra araka amin'ilay amaritan-tsoratra masinazy voeloelo zany rehetrarehetra zany ain'Andriamanitra no mety mandray an-tanana an'izany araka nisika fa ny voalohany indrindra mandray ilay fahasamarana tsoanao velonao androany mibaboa manolona ny azo fijaliana androany atolory azy ny fiainanao tsy hanerenanao araka amin'izay teo roapolo taona no nanara-dian'i Jesosy mety mbola avitsina mihoatra noho ny
nanalany Andriamanitra fa afaka milaza hoe tena tsara Andriamanitra, tsara Andriamanitra. Asitraka ao dia mbao manondrika moatsika isika dia isaitsaina an'izany rehetrarehetra zany. Manasandreo hoe mpanao rehetrarehetra miakatra dia. Androany tiako ianao raha ohatra ka amaly eo andren'Andriamanitra zany hoe tsy avelako andany ty ora sekoana androany ty fa tena oraisiko. Hoe eraka hitsangatsika raha sitraka ao.
satria manina no mandeha satria eo fa tsena tsara be tamiko ny tompo fa tsapako loatra hoe tahaka zanakao nafana tamin'ny famatora ny fahotana dia ahoana moa ny amoa safatsoa sahoana dia ohatr'izay mihino fa ozy izy ianao hoe zany tsy mandeha hitanareo fa ao anaty koa mandeha fa saotra ny tontsika ny amin'izany fa izy aby zany sahoana saotra ny tontsika fa andradrafiny efa tsara raha vokany izy sahoana dia zao farana ny fotoanantsika androany soantsika andriamanitra menantsika rehefa aveo ny tsodrany fa amin'ny alahady eo ny familité fa dia rososina be zao mihitsy alahady ny pasika sady familité